Erina kosa ao anatin'ny akony fanamariana ny 20 ny volana martsa teo isika ny mpikambana tsirairay avy mofo dia fikambanana azafady indrindra dia samy nanana ny fomba nentiny nanamariana an'izay fankalazana ny 17 taona fitsingerenan'ny ady ho amin'ny fanafahana izay ho an'ny fikambanana tanora miantsehatra natami dia ireo be antitra vavolombelon'ny tantara no nosafidian'izy ireo anaovana asa soa ka nizaran'izy ireo fanampiana ho arahantsika ary ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Be antitra sy ray aman-dreny ao amin'ny fokontany Morarano no nosafidian'ny fikambanana tanora miantsehatra Natamia notolorana fanampiana omaly. Vary sy zavatra ilaina amin'ny andavanandro no natolotry ny fikambanana ho an'ireo vavolombelon'ny tantara ireto. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fitsingerenan'ny tolona ho amin'ny fahaleovan-tena tokoa izao etika izao. Ny antony hetsika androany moa dia noho ny hitatsika ny fitsingerenan'ny 17 taona ny tolom-panafahana teto amin'ny firenena ka nisafidy manokana izay nyity fokontany ity araka ny tapaka tany fivoriana dia ireo zokiolona izay niaran'izany fampijaliana nahitan'izany herisetra niseho tamin'izany ho an'ny fanafahana ny firenena satria naseho an'izy ireo tokoa fa tsy ny tombontsoany manokana no nanisika azy tamin'izany fa ny anafahana ny malagasy mpiray tanindrazana ka ny Tamia dia manana tarigetran'izay hoe fandraisana andraikitra tsy misy takalony ny ady amin'ny fitiavan-tena ka tonga eto izay nijery manokana ireo zokiolona satria hatramin'izao dia misy ny zokiolona izay nisedran'izany olonan'izany ny mbola tsy manan-kelofana mbola tsy manan-kohanina ka rariny loatra raha tokony homena ny toerana izy ireo satria nisany nanafaka atsika tao ambany vahoan'ny mpanjanaka dia tsy latsa-danja moa araka ny fahafantarana azy ny asa soa izay ataon'ny Tamia ny amin'ny fanolorana izay tantely tapabata. Efa maro ireo asa soa notontosain'ny fikambanana Tamia teto an-drenivohitra sy tany amin'ny faritra ho fitsinjovana sy fanampiana trano ireo mpiarabelona indrindra ireo marefo amin'ny fiarahamonina fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa.